fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Atolotry ny radio Don Bosco ho anareo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe vovo-tsakay. Nosoratan'ny Soza Marie Hollande ho velomy Rakoto faly miaraka ny Ony Miajanirina laingotsiky oly nandray feo sy nanantondosa tovy razana mamonjy sy oloso. Mama aty re ay e avy ety ny zanako e ohatray fa ahoana no ianao indray no ato an-dakozia ka izy ary nikarakarana sakafonareo eo ry ery a nareo efatra mianadava any am-pianarana ve nandrasany ohatray fa izy papy mbola konjeny izy ay lasa mivoaka kely any re izy efa niteny tamiko anisy teo e mivoaka kely aiza nefa fantany nefa ianao nge mbola tsy salamy tsy mety kosa zany ro mama ery a efa tsy de maninona koa ne ay efa tapabolana lasa zay nivoahako ny hopitaly any zao ro mama andolo ianao entiko eny ambony fandrina fa tsy tokony ato-dakozia mihitsy no mbola tokony isy anao andao ary efa masaka koa nge ny vary eo e de mba endasika kely re io nofokeny io e ary atao sosy avy eo mba halanina vary eny ara fa ataoko zany oazy zay ara tena ninjery mama sofa nitazoniko tsy maninona re ary ery fa nironjona kely fotsiny mama tena mingavy ianao re mba tsy hanao raha ratsony aleo fa fitany amena dalehibe reny raha rehetra atao trano e eny mampalahelo any nareo zanako ry ery zao ro mama raha tena tianay ianao de mangalalo aina tsara fa tsy moramora neny nanjoanao teo e eny ary anaka eo akaiky ny teninao e sofa manana zanaka endry manana anareo ka nareo sisa mifahasambarako e zay koa misambatra ary mama manana anao eo aloha ambariko tsara ny ondanao io mba meo akely nge tsy lampitsy fa to mangatsika zany eo ary eo aloha ampitafiko ao mama so isotro rano na hoe ronono aloha mamy rano mena ary ery andraso ara like vetivety andro mafana be zao ve de milaza ho mangatsika mamy za hitako kararindra izy ery o ho avy ary mama tia ny ranonao ry mama ery asio sakafo indrainao ao eny ary mangalalo ho ainanao ay tonga ndry vola avilo hoe atao mamy eto fa andeha anendy laoka aloha so mantsy noany eo mama
Filibera, inona foana e? maninona re raha tsy mikitakita be toy izany e. ka ianao isak'izay mihetsika filibera tena leo mihitsy marina. Tsy famaly aminao aho fa tahiteny fotsiny hoe tena efa tsapandreo ankizy ingeny ny ataonao e. Ninona inona ny ataoko aminao ka inona ho tsy firarahinana mianakavy ato trano indray ay lazaina fa tsy mirarahanareo ndray ato trano. Iza zany mamelona anareo mianakavy ato ka iza mame sakafo anareo ato tsy mirarahanao ka nanajanona ny asako mba hikarakarana anao ny nahary teo e. Ka iza moa no anao an'izany eo e. Ny zanantsika mianatra sady mbola zazasaina ka tsy afantatra an'izay ataony. Ny havako iza no mety tanahy tsy nisy. Hita mihitsy zao Meritina fa ianao no mamesainy ratsy an'ireo ankizy ireo aprisianao tsy ho tia fa tsy rarahako e, tsy rarahako akory zany. Fa adala zany ny fiheveranao ahy no anao an'izany. Aoko izay fa reraka e. Sady efa ho tonga koa zao ny ankizy. Tsy tiako mihitsy izy ahitana antsika no famaly eto reto ka. Vehivavy saritiavina ianao e. Aleo koa andefa de mahasorena mihitsy na ny mijanona eto azy. Fa ho aiza foana ianao ry Filibera. Vao teo io ianao no tonga e. Aza mifampanotanotany raha matotia. Inona koa zao tia mahaviavy an'la tohitry ny enjehan'ny elikitily tia inona? Tsy enjehan'ny elika ary papa fa makamonjy ny mama. Mivero ke mbola tsatro mantsy ianao io. Eka efa tonga ialahy io ka zay fa andeha aloha. Ohatray fa hoaiza indray papindro mama? Ery mba angalao rano aho sotroko. Ory mama fa hoaiza ho papiny de tsy fantatro re anako. Nde karakarao aingana ny sakafo de menara lesony. Eny ary. Manahoana ianao? Manahoana Kindry? Ary tena tsara tarehy Kindry ity ry se eno Hay, tena menatra be amin'izany kiaka. Nareo rehetra eto tanàna miteny an'izany amiko daholo. Ka ny marina aminao kosa nge anaka no lazainy. Tsara bika, lava volo sy tsanganana. Tena ho tsara. Mba toan'iza re ny reninao io e? Mitovy amiko izao ihany izy ka. Lava volo sy tsara tarehy koa angamba raha izay no ilazana azy. Fa firy mena-danareo? 7 mena-da zay. Manana zandry 2 de zoky ny 4 amin'izany. Efa antitra zany ny reninao? Tsy mbola fantatra hoe antitra izy ka. De miadana be izy zany. Ie, miadana ihany aloha e. Zay aloha fa hiditra ato an-trano sao de mainy loka. De mba mivoay eto andro se eno miresadresaka. Tena tsy enontsony marina ny teniko. Mainga mba ny lokany ao zany. Ary tena tsy miofika ity fa mbola le mahisy milezolezotra foana. Aleo atsona. Meltine! Wai, Berta! Tena Berta! Dray! Fa manao inona ty ariva Kindry? Meltine! Ary mba manao inona ty koa? Ary andao aloha ka sisiny ery. Ndao ary. Sady efa 20 taona nge zay sy nifakahitany. Zany tokoa ve? Fa indrindra to ohatrany tsy miova mihitsy mbola le Berta be tsikitsiky sy boribory be iny. Nandry koa aza mbola le Meltine lavalava kely sy milezodezoka. Zay angeny tonga de nahatadiavako andry. Zany. Ka efa niteraka velo ndry. Efatra ny zanako. 2 lahy de 2 vavy. Ny andry firy. Andrekakio. Tanto be de Bertone. Zany ve? 2 ihany ny aka. Fa najanoko any degoany daholy. Iza no irongo zazy eo? Fa hono ka ny saraka nge zay sy ny rainy. De tapa-kevitra hiala lavitra azy ireo aty mba mahafoy Kindry ka. Tsy ny zazany eny na ninone. Lehilahy fantatrao fa maditra foana. Fantatro zany.
Tsy ao amin'ny angerina janoko ny zanakay fa any amin'reniko dia mandefa vola ho azy roa fotsiny manambady zany ry aty tsy manambady zany tsony akiry Meldina ohatray fa zazay zao no miaraka amin'ny kisoa mitondra makany Tomasina dia mivezivezy eto Mada io vazaha io ary mandefa vola isam-bolana ho ahy ihany koa. Ka nahoana no eto arivo ndry zao findraty mihitsy aka fa izy aloha ny vadiny kala ratsy ty tena sandrika mavita mitsoka ny dego fa efa tena naninona fatratra kia 20 taona teoriana hitandry lehilahy mpiasa mpanjakana tany iny aky no mitondra ny tsoka ty tsy misy mahalala an'izany ingeky zany tantara be kia resaka koa fa andao any aminay raha tsy maiky ndry sady zara za misy namana iresahanako ndao ary fa etsena aloha tsika andao tokoa aloha hividy zay ilainy sakafo ilaiko mandritry ny herinandro ny tonga dia hovidiako za matsika ka metsena isan'andro miresaka ampiray tanàna azy zao dia na mahafinaritra an'andro indra tena tsy miova misy ty berta be resaka ty ka dia ahoana sy ahoana ky ny fandehan'ny tantara ndraisin'ny reninao aloha zany any Dego tena kivy mihitsy amin'ny nataonao asa tantaraina koa reky momba azy ireo na ireo zanako aza nge mifahanako lainga hoe za rery sisany fa tsy manareta-po akory ty lozanao ry Meldina dia mino ve anao fa tsy fantatra izy ireo ny mariny efa mieritreritra ny lazany tena marina ihany satria efa lehibe ny zanako laha matoa zao efa 12 taona ary vavy matoa 19 taona izy dahakely kosa 9 taona ary miadana be nga ianao amin'izany vadinao zany sy amin'ireo avambadinao ireo ndry Sirberta fa hoany nanenenako kiny nataoko tao anatin'ny 2 taona mbola tsy niteraka ny mbola nisy fifaliana satria nanaraka azy tetsyteroa tamin'ny asany fa taizany nahitandry azy aloha ka izaho rehefa tsy mianatra ireny dia mifanena tamin'ny foana dia lasa nresaka izay dia nanome vola foana izy fa nafeniko ika tsy nilazaindry tamiko mihitsy nge zany nefa tsika roa nga moa misy mpinamana ohatratsika ka nilaza izy tamin'izany hoe aza mbola lazaina amin'izy ny fiarahanay fa leo hono izy no ilaza amin'ireo ray aman-dreniko dia nanaiky ndry tsy tandrefa izay nilazainy rehetra mihitsy lasa tena tiako be izy nanjary nafinafina izy rehefa nresaka tamiko 2 volana tao rin'ny arahanay tadidiko tsara laza izy fa vita ny asany tany Dego ka iverina ty arivo izy laza taminy aho hoe eto manaraka anao dia ahoana dia hoy izy hoe raha tsy milaza namin'iza hoe anaraka azy dia netiny zay ty tokoa dia jamby tena dala kia dia nilaza izy hoe mametra taratasy amin'ny dada sy mama mba tsy hitady ahy izy ireo dia nanora taratasy lava be tokoa ary tena tsy nitady anao tokoa ry zareo efa antitra be ve zao ry zareo andry Berta efa antitra ihany fa mbola matanjaka so fa mbola nisy zazavaly teo anatrehandry zareo mampahery azy ireo zaka izany tena malahelo azy ireo ry Berta mipetra tsara raha tsy te hahita loza amin'ireo anadahanao efa nanao vavy ry zareo hoe so iverinany ianao rehefa misy fahavoazana dia ataony mahita hony ka le taratasy ny soratako iny mihitsy ny tena olana amiko mahatonga hoe tsy iverenako any satria nihevitra tokoa hoe nahazo olona tsara sy hoe ampiadana angy lehilavy nitokisana nefa ny tena tamin'ireny vao 12 taona dia 17 taona no niteraka ny zanako voalohany nanomboka teo koa ny fijaliana ka mampirafy be ve izy sady mananjanaka maro any velany any vehivavy 3 samihafa zao nefa tonga teto hatramin'nypetrahana teto amin'ity trano ity nilaza ireo fa vadiny ary niaraka tamin'ny zaza daholo nitady vola taty tena nidira kiso kindriry Meldina efa tafiditra ka tsy afa-miala tsony efa roa nge zanakay tamin'izany ary inoko fa tsy maintsy mbola misy hafa no ireo efa fantatro ireo koa any ka efa vita soratra zany nareo ndry mantsy ry Berta soratra iny no atao
na ireo fiarakaviana zany hoe tsy misy fantatra ka tsy hitako zany zay ilanan'izany lehilahy zany ko. saingy tsy afaka ho ay za akia ireo zanako ireo nijereko mbola miandra tsara aloha izy ireo hoe sady manome vola amin'izany ihany izy. Zany eo ihany akia efa hitako tia ny tranondria. Tsy maintsy ho tonga matetika aty toka ava mety akia mba hiresadresaka amiko a. Mama. Ery, ay tonga ianao? Fa izy papy. Ka mbola tsy tonga izy fa ahoana Ory mama. Dia tsy fantatra mihitsy ve aiza ny toeram-piasan'ny papy iny ka re anaka aleo tao ampitsika fotsiny reny fanomezan'izay ilayntsika rehetra ato fa ahoana kosa ary mama eny nefa azafady aloha fa tao ianao indray ty nitabataba eto. Tsy zany mantsy fa efa 2 volana sisa dia tonga mibaka dia mba sakiteny aminy aho hoe mba hividianako anjo mafanako. Ery mino fa tsy mbola tonga eto izy na afaka 2 volana azy. Zany ve? Ery ny fanadinanao re enao ataovy tsara anaka efa fanindroana eny izao ezaka ary mama ataoko mihitsy zay ahafahana ny titony ity. Ery nona ve ny zanako ity misy 200 ndeha hividian'ny fa mbola tsy masaka ny sakafo. Azo miala iny ry mama fa sitrany ahy hividianana sira. Aleo fa hiandry sakafo aho eny ary fa avy aloha anao eto akaiky mamy eto eto dia mba tataroan'ny mama hoe ny zavatra misy any velany ihany. Eny ary ohatra tomezanao fotsiny eo ara sady anampy amin'ny mamangaroaro ny voatavy be ray volany eo tsy maintsy aroana matetika izy ty sao mahioko. Zay mihitsy ry rery kely koa. Ka ahoana kery se eno to tsy de mivoaboaka mihitsy ianao tato ato. Ka nisy zavatra nataoko tao an-tranonay fa mianatra ve ianao ty sa ahoana tsy mianatra ka nefa to tsy miasa koa fa aleo aloha andeha ka. Hitako anefa hoe te hiresadresaka mihitsy se eno matoa mivoaka eto. Ray aman-dreninao zany miantoka anao ny fofombadiko re efa manana fofombady ay ve dia aizy izany fofombadinao zany to tsy mbola hitako mihitsy nefa efa ho herintaona ihany zay ny nipetrahanao tetiko. Ka miasa izy aleo aloha andeha kely eny ary dia mivoa eto ihany tsy mahalala angandriry se eno. Mivoaka tsy kelikely eo ihany ny resaka sady misy ho tantaraina amintsika ty resaka zay. Ay papa marina vaovao tsara be no lazaina amin'izao fahatongavana an'izao papa fa maza ho toerana aloha ianao la zao lesy le lazainy lava ohatrindray ny zazakely mitady gote reny la enao ty kosa rery Filibert mba hafaly re izy papa zao anie ny findra kilasy afa-panadinana daholo zay efatra menata tsosa tsara kosa zany ka ka mba tsy lanilany foana kosa zany ny volan'ireny ny laisany ny ampianarana ny laisanyko zany mba fa marinao rery Filibert papa dia inona zany mba ataonao aminay efatra menata fa mitady ino ny lisany mba fanomezana kely rery Filibert iny misy vola iny dia mandeana aloha mividy anako solekilao dia asio fangarony fa atao loka hatramin'ny ariva iny mama zany tokoa ve novidiana sa zavatra fa zay re vidiana ry anaka efa ela ne sika ny tsy nihinana hena tato la zao koa zay tiano lazaina ary melitinina zay raha fa ndeha vetivety ahy dia mitondra alo ty ramboankazo dia atsoe ty daolina ekizy endry papa zay fa andeha aloha otray finina koa zao ty vandravandranao aty ka efa ho efa-bolana zay ny tsy nahitako anao ka maninona raha mba mijery anao ireo ny vola-tsakafonareo dia mikisahanao atoriko fa mahasoe anaty ianao ka
lasa mahasorena sisa ankehitriny ka afinaritra indray ny vehivavy rehetra zaza ray no nateraka de natao ampy zay ny anao zaza efatra be zao iza ny vaky loha aminao eo izy ndray ry Filibera ty vavanao ka zany no izy tsy zarerana eny nampisy andreo zaza reo fa teo koa ianao vo anankiray ny zaza de efa niteny taminao aho hoe tsy asiana afa-tsio ianao tsy niraraha ny teniko fa mbola nanapotsapotsaka ireo telo zandrin'ireo ihany ka teo ianao de nisy reo ka ny rehetra manao fanabeazana izy ka ary ianao ka Filibera mangina am'izay anao fa matsiraviny tsy misy angalako aina misy sady aleoko andehanonokona sakafo-janako ary petraka fa efa matsiravina fa tsy mahafinaritra tsony zay mihitsy koa zay mipetraha aloha lahredy endry papa zao aloha mahafaly aloha hoe afaka baky alahy tsaso zany misaotra ry papa ka izao mijanona amin'ny fianarana am'izay aloha lahy manomboka izao de mitadiava asa zay ahoana tsara ry papa fa ahoana kosa zay mihitsy zany mba te hanatratra tanjona ambony kokoa ka izao ndray ary toy izy ny fianarany lahy dia janona izy tia mena dazandriny lahy ka misafidiana tsara lahy misafidiana tsara izao kosa ry papa ka ahoana inona no ataony lahy ry inona eny ary aleo zany hijanona raha izany fa aleo any izy telo menada fa zao kosa mba hitadiava amin'ny papa asa zany ohatra hoe ao ampiasana anareo ve de tsy mba misy asa azoko atao de salady ny olona rehetra lia mandeha mitady asa fa tsy tolorapotsiny zany azony lahy fa ono ary papa maninona ho any tsy lazainao anay mihitsy hoe aiza ianao no miasa ole ty ry edy hitako mihitsy eo fa de nomendren'ny lasaina ratsy koa lahy zaza kely eo lahy de mianatry mamingavinga sady tsy kosa ry papa fanontaniana ngeny mba hataoko aminao ole ty misy le ty ny olona tsy azo anontaniana ary mialala eo noloka eo sao de dakako mitsingidiny ary ndray ry Filibera de nataonao nandraignirangy mihitsy ny zanako zanakao rery tokoa iny ka sao de verinao fahararisaina am'izany ary na ataonao tsy misy ho ty adaholy azy efatra menadary eo tsy rarahako raha matotya lasa lavitra loatra ny sainao ry Filibera ka izany sa efa be loatra ny ratsy atao am'ireo zazy ireo ka mitenen'izany ianao na zao fa mpanao ratsy koa raha matotya sery melytinina mpanao tsary inona ny tianao lazainy to mifony esoesany zany teninao zany fa nga esoesy fotsiny fandatsana mihitsy raha matotya ndray mpanara-pona zao sady tsy an'ny atsy no tsy an'ny aroa fa de eo mangena ena fotsiny eo raha matoty lehilahy afitra mpandehibrevy zaza tsy ampy taona ty manginy ianao voasa 20 taona teoriana de zany ny babanao nanditra tokoa raha mato kely melitinina zandiko 20 taona ianao nefa jereo ary jereo ty ianao ka motsy ohatriny ianao ndray zany zokony be eto zao am'izao nalahantitra 20 taona azy angamba tsy ho ty anao iotsony zay eky zaniko efa vovotsakaina anditsoka nanakofina tokoa ianao ry Filibera ka rehefa nafafinao tampoko ny vovotsakay de mime ano nataonao zao na vovotsakay na vovotsira tsy nirarahany zany ary omaniny sakosiko fa maikanainga de diovo tsara indray reo lamba maloto ajaniko reo zay eno raha Filibera zany ka tsy maintsy manao an'izany raha te hinana ianao sy ny zanakao zay ihany andrasako isa eno ay ve anao etsena misy zavatra kely hovidiko zay oay ary tsara nge zany akanjo sy kiraronao zany ve vo mividiny reto ary tsy matahotra ve anao am'reto peratra marobe eto amin'ny ratsy atananao reto marina fa efa mampatahotra tokoa aloha manao an'itony volameny tony nefa mividiana tao inona fotsiny moa reto de aleoko anaovana fa rehefa very de mividy tena sambatra mihitsy akindry am'izany fofombadindre zany ka eo hoe hojereko ty peratra ray ty oay io ve tsy efa ho 10 grama peratra fiancéako aki io
5 grama mihitsy. Ary ianao no manambady vazaha. Tsy vato fa mpamatsy vola fotsiny ka. Misy vendrana ihany angekireny vazaha reny. Ndray mandeha ao anatin'ny ray taona izy vao tonga eto nefa ny vola dia mandeha fa foana isam-bolana. Ka tiany ianao raha zaniko. Fa ireo vehivavy sasany atao an'izany anefa tsy tia azy ireo amin'ny tena fitiavana akory. Izay tokoa aloha ny vola fotsiny tsy hifiny. Dia isaky ninona moa izany rehefa izany tonga aty? Tsy misy fotoana matotra aloha fa 5 volana farafahaingany dia miverina izy rehefa mandeha. Efa lehibe nge izany vazaha izany. Ka reny efa zoky lavitra be reny mihitsy nge ny tena manazy. Fa rehefa tonga aty izy dia tsy mijanona eto arivo fa miteto faritra no mahafinaritra azy. Tsara koa izany. Tsara aloha efa mandreraka koa. Dia ianao izany tsy mampirafy azy? Tsy mieritreritra an'izany mihitsy aloha izaho sady andany vola amin'ny lehilahy hafa indray ve. Tsy aleo hikarakarako an'ireo zanako. Fa firy tokoa ny zanako? Misy anankiroa. Ana degoky izy dia izan'ireo ray aman-dreniko. Fa izaho aloha tena leo an'ilay lehilahy gasy mihitsy ry se eno tena mahita fijaliana niaraka tamin'ireny. Izany ve? Fa andao aloha tsika hiditra tsy amin'itsy restaurant mihitsy. Marina izany. Te kiry Meltina. Ho avy Berta, mahandro soa kia. Ndry, fa ino le toetana mavesatra be reto? Inona moa fa mba zavatra kely hoe ovimbiniko andrisiny zanaka indrira. Ndray aky. Sotra indrindra kia. Inona daholo reto izany Tsakitsaky reo. Biscuit, chocolat, gâteau ary ronono kia. Sotra kia. Ka tsy izany fahita indray. Misy namako izay ny arany an-tsena tamiko omaly. Izany hoe tazako izy dia nanaraka azy fotsiny ahy. Fa vola kia izany netiny izany. Manambady vazaha ihany koa ve? Mino fa vazaha mihitsy aloha ny fofombadiny kaly. Izany hoe mbola tsy fantatro na izany azy. Dia mividy akanjo izy. Nefa efa manana be dia be mihitsy aho. Mbola tanora angaha izy izany. Ry Meltina, raha indriny mahita azy tena tsara tarehy amam-bika kia izany raha zazavavy Izany dia niantsena tao amin'ny grande surface izay avy eo. Nividy karazan-tsakafo ka nividy. Dia ireo no nividiano anahy. Fa tsy nilaviko mihitsy aloha na dia misy tsy azoazoko aza satria tsy te hampitombo vatana intsony ahy dia tonga dia taty amin'ny-driny le ansaiko. Sotra kiry Berta amin'izany fa lasa iza daholo aloha ny zanak'indry Vakansy mantsy izao. Ve, mandehandeha any daholo izy ireo. Sady atao trano koa kia tsy misy tele dia lasa nijery any amin'ny namany ihany Fa hoana kiry Meltina, ino eo ambony latabatra eo? Tele efa simba kia efa ho ray taona kia izay tsy misy vola namboarana azy. Dia mijaly nareo raha izany. Hita ve koa izany dia tsy manana akanjo mihitsy. Manana kia fa reny friperi vidiana 500 sy 1000 reny mba resy isa mba tafiana menaka avy ato izany indray aloha mbola mahavidy mihoatra ny 5 arivo sy 4 alina ny kiraro sy ny poketra moa izany dia misy 9 ariary aza. Ndraiky fa izao aleo fa omeko akanjo sy kiraro nareo. Sotra. Fa ngezangeza ve le zanak'indry vavy? Lava toa izy fa tsy dia vavety koa ka eo ihany. Ve nareo mianaka lehibe zao no azoko omena an'le anah ao. Fa izany hoe tsy maintsy misy anamboarina kely aloha na hoe akelezina kely dia misaotra betsaka kiry Berta. Tena mbola namana tokoa kindria. Za indray aloha dia namana foana ka. Ny trano indrina nefa izao mbola tsy hitako akoriko. Aleo fa za ihany nanatitra azy aty sady izao raha hitady amin'izany anarana hoe Berta izany aloha indri dia tsisy alalan'izany mihitsy. Fa ahoana kia? Ka raikitra rasera ngeky ity anarako tao amin'ny tanàna nipetrahako taloha Fa ahoana kia? Tsy izany fa hita indri lazainy zareo fa tia mifanerasera be sy maro ny dia nipetahany an'io anarana io. Tsara kosa izany. Ka ohatran'ny mahafinaritra tokoa aloha le anarana dia netiko na dia nifindra tanàna hafa izany.
tena efa ela mihitsy ry mama tsy minanana nytony gato sorony nytony zany faly reny ny zanako zany fa nahoana nefa anao no ariva be zao vao tonga ry ery ka mitady asa nge io ry mamy ka tokony karapanondro aloha no amboarinao izy anao indrainao hiasa eo toko moa mbola mila karapanondro e tena zay mihitsy ny tsy tao atsaika fa de nivenjivenjy taiza foana zany ianao io nefa tsy misy karatra tamin'ny maraina ne ianao rery ny ala teto misy namako zay ry mama milaza hoe mahita asa miaraka zay nefa tsy mbola nandray le olona asa manao inona ao amin'ny grossiste de taona entana ndray anaka mama raha manao an'izany asa zany iny ka tsy hijanona amin'io foana mbola te hianatra sady anangom-bola koa ataoko ny fianarako ok zay ry ery andeha ihany ny sakafonao de mangala aina fa reraka ny zanako vary tsy misy loka zao ny ao ny azy telodà reo kakapizao reo nataony loka teoko aleoko hinanako vary zany ndreo anjarako retiko sady oatra mihinana fromazy izy zany ro mama efa ny sakafo ve mamy eo aloha kely ane anaka le vary tao de naleoko menanareo efatra mianada ahona tsara ro mama kely tsy ekeriny saiko kosa zany ianao tsy sakafo zany aleo fa hitambaratsika ty eo ary fantary fa tsy anaiky mihitsy ianao rasera manahoana ianao manahoana kirse eno ary mialatsiny aloha fa manelingely tsisy tsiny ka andraso vetivety aloha ka mifindaiko sao manena eo de ivoaka hiresaka aminao ihany avy eo fa mampandroso atrany motsika lanity zay fotsiny ka zao akirse eno andefa andreo zavatra tsy de ilaiko tsony anambany vohatra be zay kiza toy ny akanjo sy kiraro ka so de mba misy am'ireny efa tsy de anaovandry ireny tsony ao ohatra de maninona raha mba hoe alefa koa sa ahoana ozy ndry ay manao an'izany ndry tena manao an'izany tokoa ndray mandeha isa-taona ihany tena misy bezaka tokoa aloha atao amiko ato tsy anaovako tsony tokoa so ihany azany fa teto aminaoko fa aleo aloha oriko ary de rapitsomeko anao tena tsy maninona mihitsy ka zay aloha fa andeha za koa mbola anao zavatra de misaotra meloha kirse eno tsisy isaorana fetsiko loha aty ka fantatro matsy fa manana zavatra mipetrapotsy ny kiala sady ho faly ery zao melitina zavatra betsaka ary zao ny hevitra raha vo ray sakosy ny avoakany ao de angalako frais taxi za koa tena vetsika Ormentina aizy ndry mba tsy ianao reto fa mavesatra tena feo any perte zany mba ela koa nareo zany ary angandry ireriny ao to mafezatra entana be kiry tony tena mavesatra andray angandy anao vakansy ampidiro aloha reo sakosy roa reo ay tsy ireo reto fandrafandrany manodidina ka ianao le niantso anzy teo zao navoakandrareoko andray fa inona daholo kiry reto Roberta ay sakosy roa lehibe mihinjinjy be sachet lasa hoe isaina isa roa telo efatra dimy aza hita ka hoe ho anay daholo onyreo zay mihitsy ka zany ho anareo reto sakosy roa be reto zao tao am'le kialany tataraiko andry fa manan-javatra efa tsy anaovana ntsony koa izy marina hoe eno de reo rehetra reo ve draisy miampy any retsy arina amin'ny sachet roa retsy daholo zao ny ao oe jereo ary tena mbola tsara be daholo le tisika voakiraro no hitandrireo fa jereo ny akanjo ao fa reny lafo vidy sy manara-damody reny daholo ndraika mino aho fa lavitravana koa kiala matotsy nomen'ny fianakaviany reo fa nitehiriziny tao fotsiny andray de nandeha taxi zany zao ianao nitondrandreo zany tokoa resaka lafo zany 4 ariary nomeny ataoko sarandalana de misy ambiny 5 ariary
iny raiso de ivitany zay tsy ampy ato aminareo ato. Ndraiky saotra betsaka tena tsy misy namana mahavita ny toy zao taondry zao Kiriberta. Tsy tafotsoniko izy teny isorana andria. Eny fa li fotsiny falaky ary rehefa faly nareo tena tsapako ange fa tena olona mijaly ndry ka manao an'izay azoko atao fofona ranomanitra ry zany ory mama fangahy varotra firipitsika. Ianao koa akantona terin'le namako nitondra gato teto reo zany ve ka misy atonona avy eo sa zany mihitsy nijerevako azy rehetra reto zao ka reto zao misy blouson sy akanjo ba azonao anaovana tsara sady tsy mifidy reo fa mety aminao na lehilahy tena misaotra ary mama tonga amin'ny ilana azy reto. Ny andro koa tia moa mamirifiry raha teo sady zany efa tsy manana blouson tsaratsara tsony fa zahay telo menaka vehivavy koa tena manana be dehibe. Feno zany tsy mahazo. Retsy pantakory retsy no amboariko azy ho faly ery zao izy azo andreo ro mama. Oay tia zany oatra mety amiko alaivo zay hitanao vola sakosy ray fotsiny ane ny voana borako reo fa ono nahita zay any ve ianao? Mbola tsy nahita aloha ry mama hatramin'izao fa tsy kivy mihitsy de enao de aloha fa efa herinandro anie zahay tsy nanao raha tato trano ty tokoa aloha misy 10,000 rary nde angalao hividianana loka kely atao vary sosoa ihany ny vary fa aleo tsitsitsina zay ao tsy fantatra tsinona hoe raha ovinareo vao tonga ao ny rainareoko. Aleo ray anokona sakafo ry mama de mba jerijereo pataloha zay mety amiko ao irendry anako rehefa tsy mifidy de omenanao rehefa atonony tonga ianao ndry fa ary iny dia atao ka fa inona ahoana ary Filibera ka ty ohatry ny manao manjamanjy tiako manao an'izao ko maninona mahamandro borona angara Melitinina sa ahoana borona izy amin'ity efa fahanterany ka mizesy tamiko ve zany omeko alalana hitady bandy hafa ianao ry Melitinina fa raha i Filibera efa tsy tahitraninao zany tsy eritreritra netranao zany re raha Filibera asako fa mba nisy nanome antony akanjo vao tony de mba mienjaika re ay ve raha za mantsy no ahodindoha de horerako eo foana ianao arera daholo aloha reto zanaka mijery tele any an-tranom-bahoaka any de raha ikinina nefa ireo ny vola de ataovy saosy ny loka de ataovy rue de luxe amin'ny vary efa fantatro hoe raha Filibera fa rehefa ato ireo de tsy maintsy mitaky ny tsara foana fa izahay fanana vary feno vato zay lazainao eo de lazao daholo sokafa isakosika io de eto ty le botifotsy voavo ny tafiko de esory any toeraka be azo botifotsy vaovao sady tena tsara ihany zany de ty anampianany an'ireo akizy tsy rarahako zay ataonao any fazabe fanontaniana eo de mba manao rano ao aloha azafady androko zao vo ividy charbon tonga de raiky tapo vidiana de atao 10 kilao ko le vary de luxe aingina ianao de ny vary tena ho anay 5 mianaka atao 4 kilao zao rehefa tonga eo ery vao mividy sa mahazaka vary ray konko ianao io vary ray gony fa lafa mba tsy jany makanina ndray zany ako zany ko ay papa manahoana ianao manahoana azy oatra mizesy da be daholo anena ro menakavo zany mba nisy na mety ondry papa aiza moa no mba atakarana entony blouson sy pataloha tsara be tony de amely akoho zany la io tsy kosa ary papa papo tena mbola tsy nahita asa foana ny ahatra am'izao de inona no tao de mitady foana litsy ka mba omeo vola ary anamboarako karapanondro ohatrinona nefa nylainilay ohatrinona tsy fantatra hoe ohatrinony iny lesa iny raha alina iny misaotra ary papa mamo
inavy moa ny ilaina amin'ny fanaovana karapanondro? Ay nahazo vola ihany ianao mandehana de zao makany amin'ny fokotany de mba raha pitsy zany de manamboatra ny karapanondronao e. Andeha ary azy zany ry mama. Ohatra nataoko ihany aloha ny tsy anontany fa ono tonga avan'izy avy any andafina reo ka nanome andreny akanjo reny raha matoty tete toerana ihany retony fa tsy voatery hoe avy any andafy re raha Filibera. Teto toeran'izy raha matoty inonao re zany aleo hoana dimy mianaka ihany zany raha Filibera. Ary tena lasa miseho aminay nge raha Melitinina zany tady fa zany eny vaso loka an'ity de zany ndray ve no isehoana amin'ilay eto motsy ianao foana raha Filibera no milaza fa tsy misy rarahinao anay ka inona indray no mampisindotra anao eo e. Dakakako ety fa zaza anaovana vavatsy ambony eo efa tsy ampy anao ve ny fampahoriana ampitondrany ao anay ka mbola ampiana kastanana ihany koa. kasehako tanana fa be vavana matoty inona anty fa miseho aminay vonjeo hoe mipetrahanao tsara za tsy petraka hoa vonjeo hoe za tsy petraka atso mafy le nonray tanàna ataovy mafy fa tsy mbola misy mare zany tena efa lehilahy tsy vanina mihitsy ianao de olo lefa maikely io ve de mbola atao an'izao ihany marary arery tapaka mihitsy angamba sandrotsika ao fa oriko moramora ary mama fantatro nefa izao no anatin'ny sainy lahy tandre moa tsoroko amin'ny lahy fa raha zaza naterako zany le ty tsy ataoko maresy azy zany fantaro lahy zany de ilao ady ndray ary ny zanakao e tsy ady aminao zany ary papa fa aza atao toy izao fotsiny mama te hialy tokoa anga raha izano toerina eto te hialy eto ala mbola volako ane no vidianana n'ity trano ty fantarony lahy zany mba miangavy anao rery papa mba oka re zay ka tsy alany mandidy am'izany azony lahy zany azafady ary ery andana mba dianjareo sakafo ao de ndeha vidio le vary ray gony aizany vola any amin'irainareo papa aizany vola ividianana vary ray gony zany eto ty io sakosy kely io ono ary mama fa maninona hoa papa ny tena ny miova foana amintsika rehefa tonga atao trano izy de tsy mba misy fifaliana akory sare anaka efa tsy tiatsika tsony ngamba izy de manao ohatran'izao efa hatram'izay any nahatsapa fa tsy misy fitiavana zany avy amin'ny papa indrisy anaka sena ndray tsy vaninareo fa izao endre tsara ianao ry ery fa raha nareo zanakireo koa no mbola aditra de tena ho lasa dala angambany matokisa ianao ry mama fa tsy hanao an'izany ditra sy adalany zany engany efa miteny sy mananatra azy tevy-da foana koa mba tsy daladala zany satria vao maika hampahory anao nareo zanako sisa mba sisa fifaliako anako indrindra fa ianao tena miara mitolona amiko sy manoana hatrany ianao matokisa ianao ry mama fa ho toy izany foana tena heriko tokoa ianao ry ery tsy nataotao foana ny anaranao fa hono ary mama misy inona ny mba mijanon'andro maro ty papa de asa re anaka fa angamo misy fantatsika ny aminy tonga izy de tonga lasa izy de lasa tsy mahagaga sy tsy mahataitra tsony re zany oay koa zany fijeriny ty lehilahy ty zany manahoana fantatro nga tiako fantarina sy akekezina kosa hay ve ka mety tsy mety ohatra fa nahoana kosa ka ianao zao ve tsy efa manambady saingy tsy mahatokantrano fa sentrany vehivavy mahalala fonosany
hitako tsy ny lehilahy foana ve zany mahatonga ny tokantrano ikorotany zany tokoa fa ary ianao zao raha mifahitako anao dongadonga tsara sy toy zao mety milamina tsara ny tokantrano zany mihitsy ka tena mampiadana be ihany vatiko de moaka de raha asianao dobotiro zao zany vao maika ahafany anao de ho sambatra dobolora sachet ve tsy vo maika ampangatsika sy anelingely ay za kosa fa nga de ohatrany sachet mihitsy ny fijerinao azo kosa ka amiko aloha de zay efa nanome fidanana sy fifaliana ho ahy ihany ny fantatro fa mian'izany fony fa ny akoatran'izay tsy ilaiko mahafinaritra be ahy ianao sy ny toerysainao ka aleo rompinamana norevitra fotsiny tsika de zao tianonimako minao fa iantso ahy ianao tsy maninona fa eto aty ho raisiko ary misaotra kia zay marina jereo fa tena mahafatifatery zany fitsikinao zany andeha taxi ve ianao aloha mandeha tongotra ny tena ankafiziko za mantsy andray taxi fa mbola misy zavatra monjeko izay raha aloha fa mandra-piona kia mandra-piona lehilahy rehetra zany de toy ny adala rehefa mahita vehivavy sy aleo ody amin'izay lasa sahady eny ndrainareo mba naharitra tapabolana arako inona reno antony romamy aza mivakoloha amin'izany ianao anaka vaovao aminao ve izy eny tena tsy vaovao amiko tokoa ka fa mampieritreritra eto romama de hoe ataony to atsika zao daholo ve ry vady aman-janany hafa any sare anaka tadidinao tsara tokoa ve ry ely hoe nisy andreny vehivavy ny terahany tonga teto efa mba tonga saina ihany ane tamin'ireny romamy tsy fanahaka ny ataondrainareo ry ely aza manao to azy mihitsy mito amin'ny papa koa ve no atao fitaratra sanatry zany romama vehivavy ray de tia tsy manaja ihany ny rahako ary efa manana asa tsara vao miditra amin'ny lafiny fitiavana zany tsara zany anaka fa olo romama inona ny raha mbola tsy vita ato efa vita daholo nanampy ateo foana ny vola anabavinao reraka ane ianao zany anaka na reradreraka kely tokoa romama mandehana aloha mandro de mangalaha aina kely misy rano mafana ao zany rano mafana zany mihitsy zao tena ilaina misaotra romama misy tetiavana ho anga ary tovolahy zany fa misy namako zay la zay fa mipetraka ety nefa fanina mihitsy any tady azy fa aiza ho aiza le trano tokaiky ny ty lalana mitsovoko ty ny lazainy ary to taitra be ianao nahita azy iza tokoa lesiny tsy ho taitra mahita n'izao endriny tsara zao saingy efa manana fofombady iny efa manana fofombady ino miara mipetraka amin'eo ve to tsy eto madama mihitsy le fofombadiny raha ny fahazoko azy ka ay ve de miara mipetraka amin'ny ray aman-dreniny zany izy sa izy reronaoko to taraiky aminy kory zany zanako zany zanaka zanako ahoana izy fa angatsy tia nitovolahy kosa ny mba antsoko hoe zanako tsy tiako mihitsy satria ny mamana ihany ny tiako de izy rery ihany ko ny tokony tena hoe zanaka hafahafa koa ela zany ka nefa marina aloha ny teny lahy ohatra fa inona mampisento anao nandre ny teniny lahy teo aho de malahelo azy tazanako efa mitovy aminao zao mihitsy mantsy izy ireo any ay ve fa mananjanaka ianao de aiza ry zareo andiko any zany hoe taizandray aman-dreniko satria nisaraka tamiko ny rainy de ny ankizy tokoa no mijaly rehefa misaraka ireo ray aman-dreniny zany tokoa ny azo ny tena hitako tsy ampy amin'ireo zanako ireo de za tsy eo anilany le rainy mba andego ihany saingy tsy miraharaha azy ireo akory de maninona nefa raha laina ty aminao izy ireo sarotra satria vao kely izy ireo de ireo ray aman-dreniko ny tena nitaiza azy da zany hoe mbola kely ihany matsy ano niteraky tena tsy mahay mitaiza ay ve
Tianao rery zany no aty? Rehefa tsy eo le vazahako dia za rery tokoa. Isaky nenim-bolana manko izy makaty ay ve? Dia mijanona ray volana aty. Vadina vazaha zany ianao? Tsy vadina vazaha zany ako. Tombotsoa fotsiny tena tadiavina aminy. Lehilahy matoa zao analabaka amin'ny herintaona. Mampalahelo foana ny tantarany ray sy ny rininy saraka. Zay ary aloha fa andeha ahy. Eny ary. Ohatry ny hafahavy zany ny tovolahy iny. Sa toy ireny ve ilay mpangalatra mijerijery taratra amin'ny atoandro? Ahoana izay azafady? Tsy zany fa saika mba hiresaka kely aminao. Fa iza moa ianao azafady? Ery aloha mifiantso ahy. Inona ary no resahanao amiko e? Tia resaka hoe mahafinaritra be ianao. Iza moa ny lehilahy tsy babinao e? Mampime koa ty ianao. Mipetraka eto ve ianao ry tovolahy feno fasahiana? Ka sendra nandalo teto aho omaly nahita anao nandalo. Dia voasarika aho dia zao miresaka aminao zao ka. Mo tsy mahasositra anao ve no nataoko sa? Tsy mahasositra ka. Ianao aza mahafinahitrako. Raha ny fijery anao to reny olona tsy be resaka reny. Marina aloha zany e. Mifidy olona hitafana tokoa. Ry mama sy ireo zandriko no tena iresahako fa raha mety aminao dia isan'ny andre amin'ny resaka fona toy izao ianao. Jereo sady olona mampime koa ianao. Mahita lazaina. Fa mbola be aloha raha miandry any an-trano ka nanokatra amin'ny fandraisana fotsiny andro any fa iverina raha-pitso raha ohatra tsy mampaninona anao. Izay ny fiantso ahy. Fa aiza aloha nareo no mipetraka e? Aleo raha-pitso dia ho teneniko anao raha hoe eny sa tsy e? Eny ary e? Mandra-peo na sy eny hoe? Mandra-peo ny ery. Tena tsy arotra dia nanantona any tany. Fantatrao ve iny tovolahy iny? Tena vao teo any nahita azy. Ary zay vao mazava ny resaka. Tena ianao zany ny tedaviny. Dia zany ny odiodiny tery aminay tery omaly. Ka zany mihitsy ny teniny e. Mampime zany raha tovolahy. Fa hitako tena mifandray tsara kosa ny tantodokanga-nareo sa ahoana? Raha sera koa. Ka tsy marina indray ary ve zany? Sady to tena tsara tarehy ny bikany ry isiko. Mifanentana tsara aminao mihitsy ka. Zany ve? Tena tsy nahatandamba nge hono izy e. Dia inona andondona tsy niahotry ny akory? Se ino tsy efa milaza aminao ve aho hoe iza mitsobabinao ka? Mbola iverineo hono izy raha-pitso. Hitanao zany. Tena sa zany raha zanak'olona. Sa zay tokoa hoe rehefa asesiko ny fitiavana. Hitako ohatry ny morondrona amin'ny konga izany afako zany e. Atao namana re izy Namana hono ny fiaingan-javatra marobeko. Eny e, fantatro izany. Fa tsy tiako ahilika kosa izy e. Sady za efa nanaiky. Izy moa tena sanandondomba ravarana. Ary tena ny varavaran'ny fonao mihitsy zany ny dondominy dia nosokafanao azy. Ketsa tokoa ve ny fitiavany e? Dia mora findra ve? Fa za sady mananatra ny be vazivazy azakaka. Efa fantatro ka tsy mampaninona izany e. Za koa nga mora tezitra izany. Eno ary izy sady aza mora tezitra izany fa so dia ho antitra vetivety io. Zay mihitsy. Ka manahoana ry tovolahy? Tonga matetika. Manahoana tompoko? Ho tonga foana ty aminareo tokoa ka. Satria efa hita le namana ny tadiavino. Ay ve iny resaka iny e. Alao to hoe eny ary. Efa hita izao fa isehany mihitsy ny nandehananao aty foana. Sa tsy zany? Tena zay mihitsy ka. Ilaza ny marina ihany ianao.
Ka ho aminy zany ianao io? Tsy ampiketsa tokoa dia mivezivezy io. Zay moa le fitenenana. Sady io mivoaka io mihitsy ny ianao. Aleo tokoa ry aloha anatona azy azafady. Andao ary rery tovolahy kely mampiome a. Tonga maraina ianao zany a? Ka tsy jerena lera mihitsy iny eonana aminao Zany a? Fa hono so andeha hivoaboaka any aloha ianao fa nefa tazomiko eto fotsiny. Tsy makaiza akory androany ka. Mbola mianatra ianao sa? Tsy mianatra tsony ary ianao? Vo afaka baka teo. Sambatra ianao zany. Fa hoana ka? Ka dia inona moa ny vaovao nentinao avy any? Raha araka ny hevitrao zao inona no tokony vaovao avy aty amiko? Andraso hoe ny akanjonao zao no tena vaovao sady tsara. Andraso kosa aloha aza-pidina ny masonao hijery ny kiraroko ka. Satria nahoana? Sa ve hoe efa mitsipoloka? Aza tany saina rehefa menatra be ahy. Aza menatra izany re. Io angamba ny tianao nentina ty. Sady io mba ahy tsy mbola nahavidy vaovao akory io. Fa ny akanjo sy pataloha ary ny t-shirt kosa aloha dia vaovao be daholo Zay aloha dia mariny. Fa hono mipetratra hery ve ianao? Ie, iaraha hipetraka amiko nga ianao? Ka fa ahoana? Fa ahoana koa ianao mandabe toy izany Sa nge tsy manaikitry? Tsy hoe mandabe fahatany fa fantatro fa tsy avelan'ny mamanay amin'izany ary na manaikitra ary ianao tsy halany ahy zany inge. Zany ary mpankatoray aman-dreny be ianao Ka tsy tokony ataon'ny zanaka rehetra amin'ny ray aman-dreny kosa ary ve zany tokony akato azy ireo. Marina be ny teninao. Aleo fa omeko mbao ianao rehefa avy eo mila omenaka dony zaza endry. Ndray kosa dia bonbon fotsiny ve? Zany no nabe. Inona zao no masaka ao an-tranonao? Sady endry mitsotra ihany koa. Aleo angalako mofo ary ianao ronono sady iteny tianao? Ronono? Ndraso vetivety fotsiny Fa hono ary iry tsy mianatra nga ianao io fa tonga ty isan'andro? Vo afaka baka teo nefa tsy afaka manohy fianarana tsony fa tsy ampy vola ny raiko sy ny reniko. Mampalahelo ianao zany. Dia zao mivenjivenjy zao fotsiny. Nitady asa ihany fa tsy nahita hatramin'izao. Mitady asa? Ka inona ny asa mety aminao? Tena tsy mifidy fa rehefa azahoako vola angonoko anoizako ny fianarana dia zay mbola mieritreritra ny anatra ianao zany? Satria manana tanjona ho ingeniera. Tsy fidiny angeny tsy ny arako Tena mampalahelo ahy ianao rehery Aleo fa rehefa maheno asa dia teneniko eny ihany ianao. Dia misaotra melory mahafaly ana dia mandre an'izany teninao zany aza. Tena raisinao toy ny hoe zanako tokoa. Ampidirina trano toy izao rosoana sakafo. Efa niteneniko taminao tamin'iny ange tena mampatsiahy andro zanako ny fahitana anao Eny ao fa raisiko patatra sy havana tokoa ianao manompoko izao ary tena lako tsiny tamin'le teny masikana ataoko taminao iny. Tsy misy tsiny re zany rery ary tsapako amin'ny teninao fa tena tianao ny reninao. Zay aloha dia tena marina mihitsy tena tiako tokoa ny reniko. Tsy manao zavatra mampalahelo azy mihitsy Tsara zany fa toy izy foana. Andeha kely amin'izay fa efa ty resadresaka amin'ny seheno Andao ary anaka. Efa tena mafana ny andro tena zany tokoa. Tsy maintsy tena akanjo sy kiraro entina amin'izao andro mafana izao indray fa tsy misy akanjo sy kiraro azo anaovana amin'ny andro mafana nga ao aminao?
Misy ihany fa te hividy re ahy efa lasa fahazarako mantsy nohatr'izany hoe rehefa miova ny vanim-potoana ray dia mividy zavatra ilaina amin'izany na efa misy azy ao. Tena sambatra ianao ry sy ianao afaka manao an'izany Ilay fofombadiko rehery no tena nahatonga ho toy izany bediny raha vao miafiafy izany. Zany ve? Ie, fa zao omeko voly rehefa avy eo raha te hividy akanjo sy kiraro. Ka so dia tsy mety zany aza miteny an'izany hoe tsy mety izany raha izy fotsiny. Eny ary mahagaga ianao ty ry sy eno tena toy ireny hoe olona efa nifakazatra be taminao reny no andraisanao tsy misy fiafafana na hoe aya kelikory aminao momba aty. Marina tokoa aloha izany vao niresaka taminao dia nahita hoe olona mahafinaritra ianao. Niresaka rasera koa vao mainka manamafy an'izany Zany hoe miresadresaka momba azy zany nareo. Ie, rehefa lasa ianao dia tonga eto izy. Ay ve mahafinaritra tokoa aloha io raha matoa io Ie, dia resaka izy nefa manoro hevitra tsara ihany koa fa hono ary sy eno voloatrinona moa zany no meno ary rehefa avy eo. Aza miteniteny fa surprise. Ay, fa volakaiza reto anaka? Nisy asa nataona sy le namako izay rehetra mama. Ay, zany hoe temporaire fotsiny le izy. Zany hoe nandritry ny herinandro dia vita ny asa fa nisy ny voly. Ndray sady taona azo kiraro vaovao koa ianao. Mba nanararoatra mividy an'ity ary mama fa tena efa simpy ty anaty Zany tsy mahatezitra amin'ny mama ve ny tonga dia hoe nividianako an'ity. Tsy maninona rery tsy tezitra aminao zany mamy 5,000 sy 2,000 ariary mantsy no nividianako an'ity. Fa ny karamana kosa 5,000 sy 2 hetsy. Iny daholo ampiasao amin'izay fantatao fa mety any tena misaotra anaka. Dia vao hitady asa ilay zany ianao io sy izany namanao zany. Efa manao an'izay asa tselika izay ihany aloha ary aza matahotra mama fa ny asa ratsy rehetra ihany no tsy ataoko Matoky ianao tanteraka any amin'izany ary ery zaza efa mahalala ny tokony ataony rehetra ianao anaka. Misaotra amin'ilay fahatokisana ary mama fa na izany ary mila nitoro hevitra avy amina foana ka. Ie, mitenena foana koa rehefa misy zavatra manahira-tsainanao fa hono inona aloha raha tsy mbola vita ka tokony ataoko soa ianao fa lasa tonga lobe foana riery ohatry ny rerareraka zany matsy io. Ny lovia avy ninanana tamin'ny atoandro zao mbola tsy vita ny vola satria izy niditra lobe. Sakafo koa mbola tsy nitokona. Vary amin'anana manko no nataona ihany keo atoandro ka raha izany ara dia mangalaina tsara aloha mama fa aleo ataoko daholo ireo aleo aloha tsena kely. Inona zao mba azo azony mama? Nofikenendasana tao anaka. Aleo tsitsitsiana tsara ny vola tsy fantatra hoe roviana ny rainareo vao ho avy ndraiky. Sokoa aloha fa vary raigony charbon raigony no vidiny misy dika ny vidianany an'ireo fa nieritretra zany koa ka izany nge ny tsitsitsiana tsara an'ireo iza ny mahita na afaka ray taona ary ny voiveriny etiko. Ary aleo aloha etsena amin'izay fa so tratra ariva eto indray Efa fantatro mihitsy fa ianao. So dia efa mba makaleo anao kosa ary aloha ny fandehanako aty isan'andro fanohitra amin'izany azako. Avy mandrosoa. Sy elo oka aloha. Tsy tiako nge raha izany ho ny mba mifiarahanao amin'ny fofombadinao Efa hoe midira. Sy tonoko mafy eo anao eny ara fa dia tena hiditra tokoa nge ahy Zay ka inona no narosanao Mangala toerana eto aloha. Zay arosonao eo dia tiako daholo ka. Oay, sy eno fa iny ty manoroka tampoka be ty ka tiako be naoko.
efa ela ngiany te hanoroka ny takolako ao e. To vao maika ary toy ny voaramena be erikely ka keriko ianao ka raha naikitra ianao dia nisandriko re kakerina fa raha eto amin'ity tarehako ty hita amin'ny mama dia hipetraka ny fanontaniana nomena lalana zay fa alohan'izany aloha arosoa izay arosinao efa milendalenda nge ahy e oay saika diniko tokoa fa zafady ka ianao tsy nefa maiky anaikitra loatra ko manao papa manao ny lahy ary efa miasa angano tao posiposy be lahy ty ka asa tselika aloha no hitako hatramin'izao e le ty rery de lanina amin'ny akanjo sokiraro ny vola antany io mama fa omeko azy daholo e voaroa amin'ity fotsiny zao no nividiako inona moa no anontaniako ny reny lahy zay ataony lisany any or papa fa maninona moa raha amboariny ty tranontsika ty fa teny efa simba be tsy mbola nikitihana mihitsy izy ty hatramin'ny nanamboarana azy rehefa kivy amin'ny ratsiny le ty de amboary ka tsy hoe efa miasa tselika moa elazy zany vola kely angery papa no azoko amin'izany de angony de tsy ny arako aleo fa angoniko sy vola azoko manomboko zao fa zao tia papa no mba engafiko anao inona foana ny le ty mba asolo vaovao rery papa reto fanaka atao tranontsika reto jereto ny sezy to ny fefa goka sy mitongilana de maninona ka teny efa tota be daholo ilisany reny tena mipetraka ato fa tsy zay ka rehefa menatra amin'ireo tota simba ireo de meza hividy vaovao azony lava zany ny arako mazavo zay ametraka nyreto fotsiny a de andeha fa lasa izy mama teo ny tseny izy ko nofanena tamiko tany an-dalana tany izy iny ny volany lisany io petrao io misaotra de tsy andry amin'ny mama zany ianao io inona ny andrasako an'ireny lahy eo la ametrahako an'reto zay fa lasa eny ary ery avy moa eto anilako ianao sy eno tena tia be moa ianao ery fa tsy matoky ny fitiavako ve ianao matoky ka ary ianao ka tsy matoky tsisy toy izany mihitsy marina fa voafanondroany amin'ny lehilahy rahako ianao nefa hoy aho hoe matoy ny lehilahy manaja de izy no tena tia sy azo antoka fa nga tsy manaja anao mihitsy le fofombadinao ery tena tiako ianao de ilazako marina rehetra sy eno ninona marina lazainao amiko de tsy hanovany ninona zany mazava aminao zay mihitsy le tena hitiavako anao rehery hitanao vo 10 taona niaraka tamin'ny fofombadiko io raha lahy patronko izy raha lahy patron anao ahoana fa tsy azoko ka mipiasa trano reny nanomboako ay tany Ambatondrazaka zanak'olona sahirana be nge ary fa izy nahatonga ohatr'izao de niakatra ty arivo nareo rehefa nisy nafantatra ny fiarahanay hatramin'ireo ray aman-dreniko rehefa nafantatra de nandrara sy ny teny de nitsoka taty arivo zay tokoa le herin'ny fitiavanao sady hitako rehery fa hanala tao anatin'ny fijaliana izy ka na iza anakana de tsy misy ataoko asakan'izany fa hono ary sena firy taona zay niarahanareo 9 taona zay asa ianao raha iny rehery fa tena tsy fitiavana ny arahako taminy fa ny volany ny vola be n'izay atosatosany mino ahy tena mino ary sy eny fa tsy tia azy ianao sady efa eto ange zahay eny rery malalako tsy misy relananay tra tao anatin'izay 9 taona izay fa ianao tonga amin'ny fotoana de hono isaraka aminy zany ianao ie fa tsy zao de zao anangom-bola entina evotana aloha sika sa tsy zany za aloha tena miombon-kevitra aminao fa zao misy tolo-kevitra ray ty hoe ahoana rehery
Maninona moa raha manohy fianarako ahy? Io tsy inona no antoka lehibe indrindra tafitantsika. Tena marina tokoa izany. Hafa ihany ny olana nahita fianarana e. Maran-tsaina mihitsy. Zao dia zao dia nitadiava fianarana ianao. Misaotra kiry sy eno a. Ahoana tsara hoe riery? Zany hianatra manomboka rapitso ro mama. Fa iza loatra ary zany namanao tsara saina loatra zany dia hiantoka amin'ny fianaranao e. Sady mbola hanome volantsika isan'andro san'andro koa atao sakafo. Zany Misy atony tokoa ny anaovany an'izany ro mama. Atony tsara nefa fa tsy ratsy. sao dia hamadika anao izy riery a. Aza mieritreritra an'izany ianao ro mama fa mbola ho avy ny fotoana hatongavany eto a. Dia ho hitanao eo izy. Eny e, lehilahy lehibe malala ny tokony ataonao tokoa ianao anaka. Matokisa ianao ro mama. Fa tsisy fonofony zavatra ratsy zany eo. Fa zao tena nararotra an'izao tokoa ary mama. Fianarana roa ny raha ataoko no ingénieur moa zany ny voalohany ary informatika kosa ny faharoa. Ray taona sy tapany eo ary avy dia ahitana asa. Dia mahavita be amin'izay atao rehetra re anako. Misaotra rery mama. Tsy mahatongany ahy e. Misy masorena. Ary aza be fanontaniana ka. Fa izy zany akiry sy eno a. Raha fofombady e. Ny laony izy zao dia zao. Dia tsy mbola mifampitatana teny an-dalambe mihitsy zany nareo roa hatramin'izay niarahan'izay. Ie, fa matahotra sao misy mahita e. Dia miantso izy. Ary efa miandro amin'ilay hotely falehanay hono. Fa ny teniny amiko hoe rehefa misy manontany ahy dia lazaina hoe manana fofombady a. Dia izany ny vidianana ny peratra lafo be io. Ay, izany no nahatonga an'ilay resaka hoe fofombady nefa tsy mipoitra eto amin'ny tanana akory. Efa fahafolo tamin'ny trano nofainay ty e. Zany ve? Fa teto no nijanonana ela fa tsy nisy nanelingelina. Fa ny hatramin'izay dia tongavany olo tsy fantatra foana izay. Dia rehefa teto dia tsy niserana tamin'ity trano sy tanàna ity izy mba hisorohana ny olana. Lalina indray zany sy eno a. Fa rehefa nisy anao vao faly ary ery a. Fa ny anjo azy zao ny lalina rehefa hisaraka aminy ianao. Tsy mirarahana izany tsika e. Za kosa ve tsy ho vady fa ho fofombady foana. Tia filazanao azy koa. Ka maro ny zaniko. Ery a, mba mijanona kimo aty androany fotsiny a. Tena satriko tokoa ny hijanona ary sy eno a. Fa aleo aloha fantatry ny ray aman-dreniko mihitsy ianao ka. Dia izay vao manao ny fomba rehetra avy eo ka na hijanona foana aty aza tsy mandinitra. Eny ary e. Endra ane ty malalako ty e. Aza dia miteny toy izany re ianao Meltina fa Tsiry Filibera, tsy afaka hitazonanao ahy tokoa izay e. Meltina, marary tena tsy salama ny ahy io e. Ka izay mihitsy e. Ay izay vola ikarakarananao eto. Karaha mankerintanako ve ny laniana amin'izany? Izao kosa ne efa lany tsaboana tena tany amin'ny hopitaly kosa ne vola taty amiko ry Meltina e. Sady zao ane tsy mba nisy ny karakara ny atandro Meltina dia zao mba tsaratsara zao dia nakaty e. Ianareo ane no vady aman-janako mba hoe azo kanterana ireo no zanako maro indrindrako. Filibera, efatra fotsiny ireo e. Motsy efa mihoatra ny 20 ny zanaka ao any. Sady efa misy lehibe manambady aman-janaka. Mandehana any e. Meltina, tsy misy ny rarahany ireo vady sy zanako rehetra ireo e. Mama, miangavy ianao avy aloha izy ho eo e. Mba teneny mihitsy lesy nireny larery. Izay ve ny teninao riery? Avy aloha izy hijanona eo e. Rehefa sitrana avy izy tsy handeha ihany e. Ery a, tena tsy handeha tsony aletsy a.
Indray moa anao sy mama indray zany resaka zany fa tsisy tsy mila anao tsony ary Filibera. Zay taona mariny jalinay teto zay efa ho roa taona sy tapany koa nge enao zao ny tsite ka marary avy any anao vao mitoditodo ny verina. Aleo vako zany fa ajanony amin'izay ny resaka e. Aiza kiry Meltina? Ay, neny rasira. Ery, fa maninona ato ianao? Fifanjojo-javatra re zany. Boribory marina ny tany ka fanena sy fangaro daholo ny olona. De oviana ny tonga ianao io? Fataiza ianao? Nandeha tany Dego aky ary Meltina. Zany? Namboatra trano ary voamala ny tonga. De mieritreritra ny iverina any amin'izay kiza. Tsy zany mantsy fa efa manambady izy dady. Efa mba te hiara ilalao amin'ny zafikelyko kiza. Tsara kizany na izaho koa zangeko efa mieritreritra ny tonandre janako reto ho any amin'ny tanàna ny fahazazako ka zay mihitsy zao no nahatongavako lazaiko tamin'ireo ray sy reninao hoe hitako ianao de mino akiza fa tsy ho tezitra aminao tsony izy ireo zany miandranao ifona sy iverin-dalana zareo any rehefa vita ny fianarako ivoaka ingénieur de mandeha zahay fa nga ivoaka ingénieur moa ela io rery afaka volana vitsy de ono izy nanome volany laka inonao ino zany faly ankehitriny fa tafita amin'ny fianarana daholo ny zanako tsy fantatra moa raha Filibera fa efa ivoaka ho dokotera koa nge vola tsy ho ely marina ve indrisy marina ireo zazatsy ny rarahiko ny tafita fa ireo tena nytoana tsy nisy tafavoaka sady nanao atsinitsinina daholo vovotsakay mifafy aminao zany raha Filibera zany tokoa very Meltina. Erio, tena mitaintena be azy zany. Mitony fotsiny ry se eno ara-dalàna kosa raha toy izany izy riery resaka mirafozana voalohany izany ve tena mampangovotra tokoa. Efa tiany trano ka mandrosoa nareo Ay nareo mandrosoa Manahoana to se eno ary Filibera fa hono zao riery sa olona mitovy ve? Mipetraha daholo aloha nareo i Filibera fofombadinao tokoa io ry se eno fa ino zany lazainao zany riery tokoa angamba tsy ametsy ny anareo raha hoe nanao an'izao zavatra zao te alala ny momba anao sy ny ataonao rehetra ary papa ka nanaradianao raha vao tsy nianatra tsony fa papanao ahoana Filibera eno ry se eno io ny rainay zay tsy tianay ary ny fiarahany taminao ny vao maika na ny liana anay sy mamaka satria nahazo tovovavy kely tsara tarehy izy de natoto ny tany aminao daholo ny volany rehetra tsy nisy nahazo n'izany afa-tsy ianao akombolo ny vavan'azy edy avelao izy iteny eno toa izy riery hitako foana ianao ry se miditra ao amin'le hotely falehanao sy papa rehefa miditra ao mantsy papa minitra vitsy aveo de tonga ianao era anao ane nyteny fa ninona tsy ampiova mifankatiavantsika inona aiala zany rafilako ka tsy hitako ny fomba anarahana ny seno ahitana ny tranony satria mandeha taksi izy ndre mandeha nefa hitako ny resaka tamin'ny eny rasery ianao ry papa za ve de oviana sy taiza efa taona vitsy lasa zay nanome karta kely anao papa tsy haiko na hoe numéro telefony iny na inona zay vao tadidiko nandeha tongotra ianao ka mora tamiko ny nahita nisy ianao soa nefa fa nanaraka anao satria tamin'izay ny nahalalako ny nisy ensy eno fa inona ny tena tao an-tsainao rehery ka nahatonga anao anaraka ka ilaza aminao fa raiko ny manadala anao iny no everiko mantsy fa mpanadala vadin'olona koa ny ianao matony ny resaka be sy nitsika tamin'ny papa tena nadala fotsiny zany ianao satria efa fantatrao fa sy mpa amin'ny Filibera
Ery sange tianao e. Mba manginao ry karamenarany tia. Za tsy mbola nitorinyty fitiavana tamin'ny ranomaso toy izao niova ny hevitra rehefa hitako fa azo rebiribe ny aloha ry sy eno Ery jereo re ahy e. Tena tianao nge ahy. Mangina ry kala tsy vaniny tia tena miala tsy ny ary sy eno amiko de tsy mbola nangataka anao fa ty tango ny volany raiko zay tokony hiditra ty aminay nefa de navangoniko tany aminao fotsiny. Tsara ho anao zay raha matokely se eno vovotsakay ho anao koa zay ratsy fitondran-tena loatrako. Zazavavy kely toy izao ve de lahantitra ohatran'io ny atefanako. Ka noho ny volany fotsiny satria tsy tia mipapa velively izy. Ataoko inontsony koa io efa eto amin'ny vady day manjanako zao ry kala mpamadika tia. Tonga tokoa ngamba zao ny fotoana ry papa ifafaza ny vovosakay tena tsy zakanao. Afaka mijanona eto amin'ity trano eto ty ianao. Reo ny etanao tsy nisy nandrom-binana. Entana ny vidinao efa 520 taona lasa ireo. Inona ny tiany lahy olona zay na rery ka norom-ponenana vaovao zay dimy mianaka zay dimy mianaka le tsy tianao indrindra. Ka ho tiany lisiny amin'izay le sy azy rery Memeltina ianao moa tsy alamiko zany ho any amin'izay misy arehetra moa ianao taloha zany Filibera ary inona ny mbola hijanona ny kaly ty eto Ery nde zoro ny lalanao ry sy eno ataovy ao an-tsainao fa tsy miteby fitiavana taminao na ray segondra azy. Ery raha zany ry sy eno de mody any ambanivohitra amin'izay ely zany fahorony etantsika ry mama de andeha norona fiainam-baovao tsika. Ery aza manao an'izao lesy ray ny lisany efa tramenadany lesy ray tsy vaniny eo ianao sy ny tranonao. Indrisy mantsy vovotsakay masika tokoa ty ka sady mahajembo no mandasaka ranondelo sy ranomaso. Melitina ery ianareo zanako rehetra mba miverena re jereo ty papanareo mahantra zany no alehany rehefa ratsy fitondran-teny jereo moa aleo manao ny tsara foana noho izany. renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe vovotsakay nosoratan'ny Soza Marie Hollande Novelomy Rakoto faly miaraka ny Omy Ajanirina Laingotsiky Oly nandray feo sy nanantondosa tovy razana mamonjy sy olo soa.